misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alarobia ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola men'ny herin'ny mandrakariva alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavaka isika ary ny masina tsara indezan-danitra ho tolotra ianao ny derany laza ny ady sy voninahitra misaotra anao izay fa mbola menao izao tombontsoa lehibe izao indray dia ny fianarana ny teninao mangataka aminao mba hiasa fiainana tsirairay avy mba ahafahanay mandroso bebe kokoa amin'ny fanarahana anao anaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny fiafarany asan'i Jesosy. Manamarika teteza mita teo amin'ny asan'i Jesosy ny ampahany farany ao amin'ny 4:30 tonga ny fotoany efa horohana izao ny andrinan'izao tontolo izao. Tsy nanao ny asa fanompoana teto amin'ny vahoaka intsony Jesosy tamin'izany fotoana izany fa nanokana ny fotoana farany ainany tamin'ny fampianarana an'ireo mpianany sy ny fanomanana azy ireo ho an'ny fotoana andaovana azy. Rehefa tsy afaka nanohy ny asany teo amin'ny vahoaka intsony Jesosy dia nanolotra fanazavana mikasika ny fandavan'ny olony an'i Kristy Jaona. Ankehitriny dia jentilisa tsy jiosy no maro isa ao anatin'ny fiangonana. Tsy tahaka izany no nitranga tany aloha satria jiosy avokoa manko ireo mpino voalohany. Nanomboka nisy koa izany fiovana izany rehefa nandany Kristy ny jiosy ary nanaiky ny filazantsara ny jentilisa. Fanontaniana fametraky ny mpino ny amin'ny antony nandavan'ny Israely ny Mesia. Namerina ny andalan-teny sasany ao amin'ny Isaia Jaona raha niresaka momba n'io toe-javatra ahitana lafiny roa io. Miresaka momba ny fatakarany Isaia ny tsy finoan'ny olona ny tapany voalohany amin'izany. Ny faharoa kosa dia manome fanazavana entitra momba n'izany. Nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony manko ny olona. Ny famaly amin'ny teny fampidirana nataon'i Jaona izany ny manao hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Na dia nianaka aza ny tsy finoana dia nisy mpitarika sasany nino kosa tsy sanan'eo miharihary ny finoana nefa izy ireo no ny tahotry ny fanarabiana na ny famoizana ny toerana nisy azy. Azo heverina fa anankiray tamin'ireny Nikodemosy. Eo amin'ny famaranana ny asa nataony teo amin'ny vahoaka dia nanao antsy farany Jesosy manolotra famonjena ho an'izao tontolo rehetra izao izy. Ny valiny asetriny amin'izany fanomezana izany no mametra azy. Ny valitentsika ankehitriny no iorenan'ny fitsarana farany. Nasongadin'i Jesosy koa fa raha mitady voninahitra avy amin'ny olombelona ny sasany ny tanjony kosa dia ny tadiny voninahitra ilay naniraka azy dia Jehovah izany. Tahaka izany ihany koa itsika izay mpanarahan'i Kristy aoka ny isika tsy hitady voninahitra avy amin'ny olombelona fa hitady ny voninahitra an'ilay iray izay naniraka antsika, ilay nanao hoe mandehana ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra ka manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ary mampianara azy ireo izay nandidiako anareo. Aoka ny ho tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany. Amen. Toa malala misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany.
irianay tokoa mba ho tanteraka ny fiainanay tokoa ny ilay afatra ao, ilay toetranao, ny dianao rehetra mba ho fanarahana n'izany tokoa izahay fa tsy hitady voninahitra ny amin'izao tany izao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.